amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina. Amen. Ho aminareo rehetra ny fahasoavan'i Jesosy Kristy Tompo sy ny fitiavan'Andriamanitra ary ny firaisana amin'ny Fanahy Masina. Amen. Alahady 9 Oktobra taona 2024, alahady voalohany amin'ity volana Oktobra ity, ary alahady 7 manaraka ny Trinité. Izay iainantsika indray ny loha hevitra vaovao manao hoe miavao amin'ny Tompo ny mpino. Andeha raintsika ny hira faneva sambatra. Mivavaka isika riafana. Ry Andriamanitra tompony tompo sy mpanjaka be voninahitro, lehibe sy mahatalanjona ianao, mipetraka amin'ny seza fitsaranao mandrakizay. Ankehitriny misaotra anao zahay, raha afaka midera sy mankalaza ny anaranao amin'izao alahady izao. Ianao no miandany sy momba ny fiainana isan'andro. Ankehitriny tonga eto anatrehinao zahay, mba handray ny fanavaozana anay amin'ny alalan'ny teninao sy ny asan'ny fanahinao masina. Tompo, atrefeny izao fotoana izao, ary izay rehetra miombina amin'izao fotoana izao ane atsiaro tafaray marina aminao. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo sy mpamonjy anay, izy ilay efa nampiray sy nampiombina anay amin'ilay vavaka nampianariny manao hoe: Rainay izay any an-danitra, ho amasina ny anaranao, ho tonga ny fanjakanao, atao ny sitraponao ety an-tany tahaka ny any an-danitra. Meo anay an'io izay anasaza ao anay, ary mamelany ilokay tahaka ny amilana izay meloka taminay, ary izay mitondra anay amin'ny fakapanahy, manafana amin'ny ratsy, hanao fanjakana sy ny hery, ary voninahitra manao. Amen. Dia ataontsika ny atema 440. Amen.
aoka hipetraka ny fiangonana iaino sitrapon'Andriamanitra. aoka iaino amin'ny fanajana ny sitrapon'Andriamanitra izay tiany iainantsika sy velomantsika isika manao hoe: aza manaraka ny fanao izao tontolo izao, fa miova amin'ny fanavaozana ny saina hamantaranareo ny sitrapon'Andriamanitra dia izay tsara sady akasitrahina no marina. Amen. Sambatra ny mahitsy lalana izay mandeha araka lalan'i Jehovah, sambatra izay mitandrina ny teny vavolombelony ka tady azy amin'ny fony rehetra. Amen. Ry havana malala tsy natanteraka izany sitrapon'ny tompontsika izany isika, ko andeha isika hifona ny etriteny eo anatrehany ka hanaraka izao vavaka izao. Vavaka isika. Ry Jesosy Kristy tomponay, mahatsiaro menatra sy mangahy ahy izahay, raha nampatsiahivinao indray maka ny sitraponao tokony iainanay, izay mitaonanay hiverina aminao ka hanana fiavaozana amin'ny saina, fiavaozana amin'ny fo, fiavaozana amin'ny fanahy, ka ho tonga olom-baovao mino anao, miaina amin'ny toe-panaraka ny sitraka ao Andriamanitra. Mifono izahay Tompo, fa eo amin'ny fiainanay dia tsy ny sitraponao no arahinay, fa faly izay mankatahaka ny fanaony izao tontolo izao, ko tsy miavao amin'ny fanompona anao izahay, fa miatonta ny faratsinay. Tompo, mamelany elokay, vonjeo afaka amin'ny otana izay mahazatra na isan'andro izahay, dia ny tsy fanarana ny sitraponao, fa ny sitrapony izao tontolo izao. Avaozy izahay Tompo, ka diovy mba ho tena ho afa-pahotana, ho afa-keloka tokoa. Mino izahay fa tsy mandahy izay manatona amin'ny fony marina tokoa ianao, ka mamela ny eloka sy mamindra fo aminay. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy no ivavahanay toy izany. Amen.
Andriamanitra ry havana dia maro-po sady be famindram-po ka miaino ny fifonantsika izay tena miaiky marina tokoa ny fahadisoany. Tsangana ary andray ny teny famelan-keloka izay omeny tompo antsika. Hoy ny apôstôly masina: raha miaiky ny fahotantsika isika dia matoky somary ny isika mamela ny fahotantsika sy manadio antsika ho afaka amin'ny tsy fahamarinana rehetra. Ary hoy ilay mipetraka eo ambonin'ny seza fiandrianana: indro avaoziko ny zavatra rehetra. Ko raha misy olona ao amin'ny Kristy dia olom-baovao izy. Efa lasa ny zavatra taloha, indreo efa tonga vaovao ireo. Amen. Ko ambarary fa voavela ny elokareo ny anaran'ny masina ko samia amin'derany tompo. Voninahitany amin'ny avo indrindra ho anatria manitra. Mipetraka amin'ny fifaliana isika noho ny amin'izany famelan-keloka no raisitsika izany. Hiomana amin'ny litorjian'ny tenin'Andriamanitra isika ka ny ratsana tany-ketsa no anatanteraka hira. Aorian'izay dia ny hira 519 sy ny faefatra ao amin'ny fiarahana FFPM no iraintsika. Ary ao anatin'izany no hitsangana hiakatra etỳ anoloana ireo hamaky ny teny sy vavaka.
ho aminareo aneny Tompo. Riava malala amaky sy haino ny fivaky ny soratra masina isika. Zany dia hitantsika amin'ny Isaia 1:20, ny andininy 4 hatramin'ny andininy 5. Isaia 1:20, ny andininy 4 hatramin'ny andininy 5. Amin'ny anaran'i Jesoa. Ko atsangana ny efa rava hatry ny fony fahagola, ary amboarina ny efa lao hatramin'ny fahiny, dia ho avaoziny indray ny tanàna rava izay efa lao hatramin'ny taranaka lasa ely. Ary ny vahiny honinao ka hiandry ny ondra manosinareo, ary ny hafa firenena ho mpiasa tany sy ho mpamboatra tanim-boaloboka ho anareo. Fa ianareo kosa no atao hoe mpisorony Jehova, mpanao fanompom-pivavahana ho an'Andriamantsika no ilazana anareo. Ho lasanareo ny haren'ny firenena, ary andimby voninahitra azy ianareo. Ny enatrareo soloana avy roaheny, ary ny tondromaso soloana hoby amin'ny anjaralovany. Ary noho izany dia ahazo indroaheny eo amin'ny taniny izy, fifaliana mandrakizay no ho azy. Fa izao Jehova dia tia rariny, haloko ny fandrombana amin'ny faharatsiny. Omeko ny valinasiny amin'ny fahamarinana izy, ary fanekena mandrakizay no ataoko aminy. Ny taranany ho fantatra any amin'ny gentilisa, ary ny teriny any amin'ny firenena. Izay rehetra mahita azy dia ahafantatra azy ho taranaka ny tain'i Jehova. Amen. Ny epistily ho an'ny Kolosiana. Ny epistily ho an'ny Kolosiana toko voalohany, atomboka andiny voalohany ka hatramin'ny 5. Amin'ny anaran'i Jesosy, Paoly apôstôlin'i Kristy Jesosy no ny sitrapon'Andriamanitra, ary Timoty ralahy mamangy ny olona masina any Kolosia, jeny ralahy mahatoky ao amin'ny Kristy, ao aminareo ane ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra raintsika. Misaotra an'Andriamanitra rain'i Jesosy Kristy tompontsika, izahay amin'ny fangatahanay mandrakariva ho anareo. Rehefa renay ny finoanareo an'i Kristy Jesosy sy ny fitiavanareo ny olona masina rehetra, noho ny fanantenana izay tehirizina ny an-danitra ho anareo. Dia ilay efa renareo fahiny tamin'ny tenin'ny fahamarinan'ny filazantsara. Izay efa mby eo aminareo tahaka ny eny amin'izao tontolo izao koa, sady vokatra sy mitombo tahaka ny eo aminareo koa hatramin'ny andro nandraisanareo sy nahalalanareo tsara ny fahasoavan'Andriamanitra araka ny marina. Tahaka ny efa nirenareo tamin'ny Epafra, mpanompon'ny namanay sady malala, izay mpanompon'ny Kristy mahatoky ho anay. Sady efa nanambara taminay koa ny fitiavanareo ao amin'ny fanahy. Filazantsara araka Lioka toko 5. Lioka toko 5 ho vakiana manomboka amin'ny andininy 7:30 ary atsahatra eo amin'ny andininy 7:30. Rehefa hita zany dia vakitsika eo am-pitsanganana tompoko. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Ary hoy izy ireo taminy, ny mpianatra Jaona mifady hanina matetika sy mivavaka, ary ny amin'ny fariseo koa mba tahaka izany ihany, fa ny anao kosa mihinana sy misotro ihany. Ary hoy Jesosy taminy, mahay mampifady ny avy amin'ny mpapakatra va ianareo, raha mbola ho aminy ihany ny mpapakatra? Fa ho avy ny andro, ary efa voaisitra ny mpapakatra hiala aminy, dia amin'izany andro izany vao hifady izy. Ary izy nanao fanoharana taminy koa nanao hoe,
tsy misy olona mandritra lamba vaovao analany tapadamba atampona ny lamba tonta, fa raha izany dia mahatritra ny vaovao izy, ary ilay tapadamba nalaina tamin'ny vaovao dia tsy hifanaraka amin'ny tonta. Ary tsy misy olona manisy divay vaovao anaty sy ny hoditra tonta, fa raha izany ny divay vaovao mahatritra ny sy ny hoditra ka ho raraka ny divay, sady ho simba foana ny sy ny hoditra, fa ny divay vaovao dia tsy maintsy atao anaty sy ny hoditra vaovao. Tsy misy olona rehefa nisotro ny divay ela no maniry ny vaovao, fa hoy izy ny ela no tsara indrindra. Ray Masino, mana-masinana amin'ny fahamarinana, ny teninao ny fahamarinana. Amen. Iaraka hivavaka isika tompoko. Misaotra anao izahay Jesosy fa mbola afaka mamaky ny soratrao masina. Ankehitriny izahay hiaino anao handre ny teninao, angatahanay ny fanahy masinao, hiasa amin'ny mpanomponao izay tondra ny hafatrao. Ianao no ametraka ny teny eo ambavany, ary izahay izay hiaino ny teninao dia ianao ny asa ao am-ponay, mba ho tany lonaka ny rin'ny teninao ny fonay. Ny feo rehetra izay tsy avy aminao Tompo dia ampangino mba tsy hisorenay, afa-tsy ny teninao irery ihany. Dia mitenena Tompo fa vonona hiaino anao izahay. Amen. Petraka ny fiangona. Ho aminareo rehetra ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy Tompo. Isaia 40:20, ny andininy faefatra ka hatramin'ny andininy fahasivy, izay efa novakina tamintsika teo no angalantsika ny afatry ny tenin'Andriamanitra. Miverina avy any ampahababoana ny Jiosy. Rehefa niverina avy any ampahababoana ireto vahoaka ireto dia niatrika fahasairanana. Ny antony dia satria amorona fiainana vaovao. Nandritry ny 70 taona tsy teo an-tanàna, efa lasan'ny olona ny tany satria tamin'ny fotoana izay nandehanan'izy ireo babo dia ny manan-karena ihany, ny manam-pahaizana ihany, ny olona izay mahay asa tanana ihany no lasa kobabo tany. Fa ny olona izay mahantra dia tsy mba isan'ny lasa tany ampahababoana. Rehefa niverina zany reto olona ireto, efa lasan'ireo izay tafajanona tany an-tanàna ny taniny. Raha teo
izy mbola amorona fiainana vaovao hanangana trano hiatrika ny fiainana andavanandro nefa avy any ampahababoana tsy mitondra ny zavatra ahafahana miaina mandritra ny fotoana lava. Dia vokatra izay dia reraka ny vahoaka, kivy ny vahoaka an'Andriamanitra, ary rehefa kivy izy ireo dia nampahery azy Andriamanitra, ary tamin'izany moa nampanantena mpanafaka izy. Rehefa mijery an'ity Isaia toko 1:20 ity tsika dia mahita ny amin'ny fampanantenana ny fanafahan'ny Mesia. Ny mpanafaka eto dia manambara ny tenany, ny mpaminany mamelabelatra ny amin'izay famonjena ataon'Andriamanitra amin'ireto vahoaka ireto mandritra ny fotoana izay homban'Andriamanitra azy ary fampahirezana azy fa misy ho avy mamiratra eo amin'ny fiainany. Andriamanitra te hanavao indray ny fiainany vahoakany. Andriamanitra te hanavao indray ny fiainany vahoakany dia mamerina azy amin'ny fivavahana marina, mamerina azy amin'ny fivavahana. Hitantsika izany eo amin'ny andininy 9. Iarahantsika rehetra mamaky ny andininy 9 amin'ny anaran'ny Tompo. Fa ianareo kosa dia hoe mpisorony Jehova. Ambaran'ny soratra masina eto, ianareo kosa dia atao mpisorony Jehova, mpanao fanompompivavahana ho an'Andriamanitsika, no ilazananareo ho lasanareo ny haren'ny firenena ary andimy voninahitra azy ianareo. Ireto vahoaka ireto araka ny nambara teo rehefa niverina avy any, tsy nisy tempoly intsony teo. Nandritry ny taona maro tsy afaka nivavaka, tsy afaka nanao fanatitra, ary ireto vahoaka ireto anefa nanana n'le fomba fisainana hoe ny fisian'ny tempoly no milaza ny maizy azy anay, satria ny fisian'ny tempoly dia mariky ny fanatrehan'Andriamanitra. Ary rehefa manatrika anay Andriamanitra, io Andriamanitra manatrika anay no mahatonga anay miaina ao anatin'ny fiadanana. Ary zay no anisany nanahirana ny sain'ny vahoaka tokoa hoe isika tonga eto nefa tsy afaka mivavaka, tsy afaka manatitra fanatitra miaina ao anatin'ny fahasahiranana. Zay nahatonga ny Jehovahandriamanitra nampanantena ny fanarenana sy ny fitsanganan'ny tempoly indray. Ary rehefa mitsangana ny tempoly dia hivavaka amin'ny Jehova ireto vahoaka ireto. Nanahirana moa tamin'ireto vahoaka ireto rehefa elaela nahatongavan'izy ireo tany Jerosalema, dia satria tsy nisy tempoly teo dia lasa nanaraka ny fivavahana izay fanaon'ny Kananita ny sasany tamin'izy ireo. Ary zay no nahatonga an'Andriamanitra ny teny hoe atsangana indray ny tempoly, ary rehefa mitsangana ny tempoly dia ianareo antsoina hoe mpanao fanompompivavahana ho an'Andriamanitra. Ry havana, ny soratra masina eto dia mampianatra antsika indray fa ny fahafahana mivavaka amin'Andriamanitra dia Andriamanitra te hanavao ny fiainantsika. Andriamanitra te hampialantsika amin'ny izay mety manahira-tsaintsika. Tamin'izany fotoana moa nanahirana ny vahoaka ny tsy fisiany ny toerana fivavahana, ny tsy fahafahany mivavaka, ny tsy fahafahany manao fanatitra. Ary isika ankehitriny tsy fantatra ianao ve raha ohatra tsy afaka mivavaka, ahoana ny fahatsapanao an'izany hoe te hivavaka? Sa ho ianao hoe zara ary tsy afaka mivavaka dia alao hijanona any an-trano sy manao zavatra hafa. Ireto vahoaka ireto nanahirana azy dia zao hoe tsy afaka mivavaka izy. Sahiran-tsaina izy amin'izany. Ny antony fantany
ny asarobidin'izany fivavahana amin'ny Jehova zany. Ary isika everiny olona ho zavatra kely indraindray ny asarobidiny fahafahana mivavaka amin'Andriamanitra. Eto anefa ny soratra masina mampahatsiahy atsika, antsoin'Andriamanitra, ataon'Andriamanitra ny fomba rehetra ahafahantsika hanatona azy, hivavaka aminy, hamorain'Andriamanitra ny fomba izay ahafahantsika mivavaka aminy. Noho izany anjarantsika izay mbola afaka mivavaka, afaka manatona an'Andriamanitra ao amin'ny tranony no manatona azy, satria mafy ary sarotra ny iainana an'izany tsy afaka mivavaka amin'Andriamanitra izany. Ary ny manahirana aza ny olona sasany dia lasa mandeha manompo andriamanikafa satria heveriny fa malemy ilay Andriamanitra ivavahany. Ny fahafahana manao fanompoana an'Andriamanitra, ny fahafahana manao fivavahana ho an'Andriamanitra dia mariky ny fanaovantsika fanatitra ny tenantsika, fanolora tenantsika, manolotra ny tenantsika ho mpanao fanompom-pivavahana ho an'Andriamanitra isika. Ary zany no ambaran'ny soratra masina eto hoe mpanao fanompom-pivavahana ho an'Andriamanitra. Dikan'izany zany dia zao hoe misy karazan'olona izay tsy mpanao fanompom-pivavahana ho an'Andriamanitra, fa ireto vahoaka ireto nantsoin'Andriamanitra ho mpanao fanompom-pivavahana ho an'Andriamanitra. Ary zany no ampahatsiahivin'ny soratra masina atsika, isika izay nantsoin'Andriamanitra, isika vahoaka an'Andriamanitra, isika izay nofidian'Andriamanitra dia mpanao fanompom-pivavahana ho an'Andriamanitra. Anjarantsika zany ny manolo tena ho an'Andriamanitra hanao fanompom-pivavahana ho an'Andriamanitra. Fanompom-pivavahana arak'izay hitaoman'Andriamanitra atsika, arak'izay hitarian'Andriamanitra atsika no anatanterantsika izany fanompom-pivavahana izany. Ny fanatanterahana ny fanompom-pivavahana mariky ny fanoloran-tena, manolo tena ho mpanao fanompom-pivavahana ho an'Andriamanitra isika. Andriamanitra miantso atsika hanao fanompom-pivavahana ho azy, fa indraindray isika no tsy dia mazoto, isika no tsy mamaly izany antson'Andriamanitra izany. Eto anefa ny soratra masina dia mampahatsiahy atsika ny isika rehetra izay efa nantsoin'Andriamanitra, efa nofidian'Andriamanitra ho isan'ny vahoakany dia mpanao fanompom-pivavahana ho an'Andriamanitra no andraikitra napetraka tamintsika. Ary jereo tsara ny toy ny eo amin'ny andininy fahenina ihany dia zao ny filazany azy hoe ho lasanareo ny haren'ny firenena ary handimby voninahitra azy ianareo. Ny soratra masina eto dia mampianatra atsika hoe ay ny fanoloran-tenan'ny olona anao fanompom-pivavahana ho an'Andriamanitra dia mampitombo voninahitra eo amin'ny fiainana. Ataon'Andriamanitra misy fiatraikany eo amin'ny fiainan'ny olona andavanandro ny fanoloran-tenan'ny olona hanao fanompom-pivavahana ho an'Andriamanitra. Rehefa manolo tena marina hanao fanompom-pivavahana ho an'Andriamanitra isika, Andriamanitra kosa mijery ny fiainantsika andavanandro, mijery izay mety manahirana atsika. Ary zay no mampieritreritra amin'ny zava-misy eto. Dia moa jerentsika ny 15, ahoana hoy ny 15, iarahantsika rehetra mamaky amin'ny anaran'ny Tompo. Ary ny vahiny ary ny vahiny honinao ka hiandry ny ondriamanosinareo, ary ny hafa firenena ho mpiasa tany sy ho mpamboatra tanim-boaloboka ho anareo. Eto te hiteny Andriamanitra hoe hitanareo, fony ianareo mbola tany ampahababoana, ianareo no ny asa ho an'olona. Fa ankehitriny kosa rehefa naverina eto amin'ny tany ianareo, mipetraka eto amin'ny taninareo, dia
tsy anareo tsony no hiasa ho anareo, ary raha miasa ho anareo ianareo ny vahiny no hanampy anareo amin'izany. Aseho ny soratra masina eto fa rehefa manompo an'Andriamanitra isika, manolo tena ho mpanao fanompompivavahana ho an'Andriamanitra, Andriamanitra kosa mijery ny fiainantsika ary manova ny fiainan'ny vahoaka izay nofidimy. Ary zany no tokony ho tsaroantsika mandrakariva, ka mahatonga antsika hazoto amin'ny fanaovana ny fanompompivavahana ho an'Andriamanitra. Ny fanaovantsika fanompompivavahana ho an'Andriamanitra dia mahatonga ny fiainantsika milamina kokoa. Dia mo jerentsika ny filazantsara araka ny lioka teo. Lioka toko 5. Filazantsara araka ny lioka toko 5. Ny andininy 4:30 iarahantsika rehetra mamaky amin'ny anaran'ny Tompo. Ary izy nanao fanoharana taminy koa nanao hoe tsy misy olona matoy. Nanao fanoharana i Jesosy satria miresaka ny amin'ny fifadikanina ny fariseo. Ny fariseo zany tonga tamin'i Jesosy to milaza hoe izahay dia mifady anina fa ny mpianatrao tsy mba mifady anina. To te iliteny zany ny fariseo eto hoe le mpianatrao ve tena tendakanina ka mahatonga azy tsy fady anina mihitsy, sa inona ny antony? I Jesosy manazava, ka io fanazavana izay nataon'i Jesosy io dia entiny maneho sy mampahafantatra ny amin'ny fomba izay iainana ny fanompompivavahana. Ny fanompompivavahana na ny fivavahana izay atao eto dia izao. Misy ilay fomba fivavahana nahazatra tany aloha. Io fomba fivavahana nahazatra tany aloha io mety tamin'ny fombafomba, mety tamin'ny endrika ivelany fotsiny ihany. Fa eto anefa i Jesosy manazava hoe tsy zany noho izy. Fa amin'ny Jesosy dia zao hoe raha mbola eo ny mpampakatra dia tsy mifady anina ny mpianatra. Inona moa ny hevitra zay? Ny hevitra zay dia zao hoe ny fanatrehan'i Jesosy ny mpianatra dia midika fifaliana sy fiadanana. Noho izany tsy ilaina tsony le fombafomba izay tsy mifanaraka amin'ny fotoana izay tokony hanaovana azy. Raha manatrikeo zany Jesosy tsy ilaina ny fifadikanana. Raha izany zany dia zao hoe tsy hitany reto olona ireto nanao fifadikanana mihitsy zany Jesosy sy ny mpianatra nandritry ny fotoana izay niarahan'i Jesosy tamin'ny mpianatra. Ary zay no nanahirana an'ireto olona ireto, satria mbola anatin'ny fotoana izay isiny ny fiadanana, isiny ny fifaliana noho ny fanatrehan'i Kristy dia tsy nilaina ny fifadikanana. Ny tiany Jesosy ambara zany dia zao hoe raha mbola miainao anatin'ny fifaliana sy ny fiadanana ny olona, tsy ilaina akory izany fifadikanana zany fa mifalia aloha. Fa rehefa tonga ny fotoana tsy eo tsony Jesosy, tsy manatrika itsony Jesosy dia tsy maninona fa omany ny tenanao, manaova fanompompivavahana ho an'Andriamanitra, atolory ny tenanao ho mpanao fanompompivavahana ho an'Andriamanitra mba ahafahan'Andriamanitra indray mijery ny fiainanao, mba ahafahan'Andriamanitra indray manavao ny fiainanao ao anatin'izay. Ka ny dikan'le hoe lamba tonta tsy atambatra amin'ny lamba vaovao, dikan'izany dia zao hoe ilay fombafomba nahazatra tamin'ny fomba fivavahana izay mety fanao taloha tsy azo afangaro amin'ny izay nentin'i Jesosy Kristy. Noho izany raha mivavaka amin'i Jesosy Kristy, manao fanompompivavahana ho an'Andriamanitra, dia atao araka ny Kristy,
atao araka izay tena izy, atao araka izay takian'Andriamanitra amin'ilay fivavahana sy ny fomba fanaovana ny fanompom-pivavahana, ilay fivavahana fa tsy araka izay mahazatra sy mety fanao tany aloha. Noho izany ry havana, ny soratra masina eto dia mampahatsiahy atsika. Tian'Andriamanitra hiaina fiainam-baovao isika, ka hivavaka araka ny sitrapon'Andriamanitra, hivavaka marina amin'Andriamanitra, ary raha manao izany sika dia araka ny Kristy, noho ny amin'ny fanoloran-tena, noho ny amin'ny faneketsika hanolotra ny tenantsika ho mpanao fanompom-pivavahana ho an'Andriamanitra no anatanterantsika izany. Zavatra faharoa ampianarin'ny soratra masina antsika eto: Andriamanitra manavao ny vahoakany dia manavao ny fiarahamonina, manavao ny fiarahamonina. Iverina any amin'ny bokin'ny Isaia isika ry havana. Isaia 1:20, ny 9:5. Isaia 1:20, ny 9:5. Iarahantsika rehetra mamaky amin'ny anaran'ny Tompo. Fa izaho Jehova dia tia ny rary, haliko Andriamanitra eto dia mampahatsiahy ny vahoaka, fa io Andriamanitra izay miantso sy mifidy ireto vahoaka jiosy reto dia Andriamanitra izay tia ny rariny, Andriamanitra marina io Andriamanitra io. Rehefa niverina avy any am-pahababoana ny jiosy dia nahantra ny vahoaka araka nambara teo. Rehefa nahantra izy dia nanjaka ny tsy fahamarinana, nanjaka ny fanararaotana, nanjaka ireo karazana endrika kolokolo maro samihafa. Nanoloana izany dia tsy nisy fahamarinana teo amin'ny fiarahamonina, ary tamin'izany aza dia tonga hatramin'ny hoe ny biby izay atao fanatitra ho an'i Jehova dia biby nangalarina. Rehefa anao fanatitra ao anatin'ny tempolony olona, hitondra biby atao fanatitra dia tsy azy akory io, fa biby nangalarina mba ahafahany manao fanatitra ho an'i Jehova ary isehony eo anatrehan'Andriamanitra. Simba ny fomba fisainana, simba ny fiarahamonina, ary zay fahasimban'ny fiarahamonina izay nitarika hatrany amin'ny fahasimban'ny fivavahana. Tonga ny fotoana hitondra fanavaozan'Andriamanitra, ary andrasan'Andriamanitra amin'izay fanavaozana izay dia ny fiainan'ny olona ao anatin'ny rariny, fiainan'ny olona ny fahamarinana. Zay no nahatonga ny Jehovah Andriamanitra nampahatsiahy ny vahoaka, fa io Jehovah Andriamanitra io dia tia rariny ary mankahala ny fandrobana. Ry havana, ny soratra masina eto dia mampianatra antsika indray. Ny Andriamanitra ivavahantsika dia Andriamanitra tia ny rariny, ka ny olona rehetra izay mivavaka aminy dia tsy maintsy manao ny rariny, miaina ny fahamarinana. Mampieritreritra ny zavatra iainana eny amin'ny fiarahamonina, betsaka ny karazana tsy fahamarinana iainana isan'andro isan'andro, manahirana ny fisian'ny tsy rariny iainana eo anivon'ny fiarahamonina. Rehefa mijery ny fiarahamonina nefa, mijery ireo karazan'olona samihafa izay miaina ao anatin'ny tsy fahamarinana, miaina ao anatin'ny tsy rariny, na manao ny tsy rariny, iza tokoa moa ireny olona ireny? Rehefa jereny ireny olona ireny, betsaka amin'izy ireny olon'ny fiangonana, maro amin'izy ireny olona izay
mpanao fanompompivavahana ho an'Andriamanitra. Ny soratra masina eto dia mampahatsiahy atsika fa ny Andriamanitra ivavahantsika dia Andriamanitra tia ny rariny. Andriamanitra te hanavaon'ny fiainantsika, te hanavaon'ny fomba fiainantsika amin'ny fiainantsika andavanandro. Mandrakariva isika dia mandrefy eo, mandre fomba fiteny ary fomba filazana fa hafa ny fiainan'ny fiangonana, hafa miainy amin'ny fiarahamonina. Tsy zany anefa no ampianarin'ny soratra masina. Ny fiainan'ny olona izay mpanao fanompompivavahana ho an'Andriamanitra dia tokony ho hiteny amin'ny fiarahamonina fa izy dia olon'Andriamanitra, izy dia olona mivavaka amin'Andriamanitra, ary ilay Andriamanitra ivavahana dia tsy hafa-kory fa ilay Andriamanitra tia ny rariny, Andriamanitra marina. Noho izany mila manao ny marina izy, mila manao ny rariny izy, tsy manao tahaka ny fanaon'ny olona izay tsy manana ny Jehovahandriamanitra fa mivavaka amin'Andriamanitra marina izy, ary zay ny mahatonga azy manao ny marina. Te hanavaon'ny fiainan'ny olon'Andriamanitra ka hitondra ny fahamarinana, hitondra ny rariny amin'ny alalan'ny olona izay nofidiny eo amin'ny fiarahamonina. Isika fiangonana no nofidin'Andriamanitra, isika fiangonana no nantson'Andriamanitra hitondra ny fahamarinana, hitondra ny rariny, haneho fa isika dia mivavaka amin'ilay Andriamanitra tia ny rariny, ary zany mahatonga atsika manao ny rariny ary miaina ao anatin'ny fahamarinana eny amin'ny fiarahamonina misy atsika. Raha isika fiangonana izay heverina fa olo marina ary holoarano hisiny fahamarinana eo anivon'ny fiarahamonina, eto anivon'ny firenena no tsy manao ny marina, iza itsony no andrasan'ny fiangonana hanao ny marina eto amin'ny firenena. Ary zany no adidy lehibe miandry atsika izay mpanao fanompompivavahana amin'Andriamanitra. Mila fanavaozana fomba fiainana, mila mihavao ny fomba fiainantsika eo amin'ny fiainantsika andavanandro, satria isika vahoaka an'Andriamanitra, isika izay nofidin'Andriamanitra hitondra ny fahatsaran'Andriamanitra eo amin'ny fiainantsika. Andriamanitra dia te hanavao atsika fa ny manahirana isika indraindray no tsy vonina amin'ny fanavaozana tian'Andriamanitra hoentina eo amin'ny fiainantsika. Kanefa izay no takiany tenin'Andriamanitra amintsika. Mazava ny voalazan'ny soratra masina eto eo amin'ny 9:5 dia zao no voasoratra hoe: homeko ny valinasany amin'ny fahamarinana izy, ny fanekena mandrakizay no ataoko aminy. Andriamanitra eto dia manome toky ny fanaovana ny marina, ny fiainana ny fahamarinana dia tsy faty antoka akory, tsy mahafaty antoka eo anatrehan'Andriamanitra ny fanaovana ny marina, satria nanao ny marina isika dia Andriamanitra ny manome atsika ny vali ny asa izay nataontsika. Ny fanaovantsika ny marina sy ny rariny tsy hitakitsika tombony amin'ny fiarahamonina fa Andriamanitra manome atsika ny valiny zany asa izany. Ny andrasana amintsika zany dia zao: maneke ho avozin'Andriamanitra, ary ny faneketsika ho avozin'Andriamanitra, ny faneketsika hiaina amin'ny fahamarinana, ny faneketsika hiaina ny rariny dia midika faneketsika haneo ny fahatsaran'Andriamanitra amin'ny fiarahamonina misy atsika. Zava-pohana ny fivavahan'ny olona raha tsy misy fiantraikany eo amin'ny fiarahamonina. Zava-pohana ny fivavahantsika raha tsy hita ny fiarahamonina fa tsara ilay Andriamanitra ivavahantsika. Ary zany no itaoman'ny soratra masina atsika. Ndeha tsika ho any amin'ny epistily ho an'ny Kolosianina.
Kolosianina toko voalohany. Kolosianina toko voalohany ny andininy faha efatra. Ny andininy faha efatra iarahantsika rehetra mamaky amin'ny anaran'ny Tompo. Rehefa renainy finoanareo an'i Kristy Jesosy sy ny fitiavanareo ny olona masina rehetra. Ty ny soratra masinambara eto dia zao hoe ireto fiangonana tany Kolosia ireto dia inona ny nampalaza azy? Nalaza tamin'ny finoana sy ny fitiavana. Nalaza tamin'ny finoana sy ny fitiavana. Andeha aritsika iverina eny amin'ny fiarahamonina. Ireto tsika tsirairay. Inona ny mampalaza anao eny amin'ny fiarahamonina? Amin'ny asa izay ataontsika, amin'ny toerana maro samihafa izay ifaneraseratsika amin'ireny karazan'ny olona maro samihafa ireny. Ny andrasan'ny tenin'Andriamanitra amintsika dia zao: ny olona manana finoanan'i Kristy dia tokony malaza amin'ny fitiavana. Manana fitiavana ary izay no ahafantaran'ny olona azy. Fa tsy sanatria ny fanaovana ny tsy marina sy ny fanaovana ny tsy rarina. Raha manao ny tsy marina sy ny tsy rarina ny olona, iza moa no anaovany an'izany? Ny fiarahamonina, ny olona izay mifanerasera aminy. Ary zany no ilazany soratra masina hoe ny olona mino an' Jesosy Kristy dia olona manana finoana ary olona malaza amin'ny fananana fitiavana. Tian'Andriamanitra iaina ny fitiavana isika. Mandinika ny lohahevitra hoe, inona moa ilay lohahevitrintsika? Mandritsy ty volany ty tsika dia mandinika ny lohahevitra hoe miavao amin'ny Tompo ny mpino. Miavao, mitombo tsikelikely ny fiavaozantsika. Miatsara ao amin'ny Tompo. Ny fananantsika finoana, ny fananantsika fitiavana an'i Kristy Jesosy. Ilay Jesosy Kristy tiatsika ka nanaiky ho faty, ho famonjena atsika, dia tokony avao hatrany ny fiainantsika miaraka aminy. Eto ampamaranana ary ampahatsiahivina izay nambara tamintsika teo. Andriamanitra manavao ny olony dia mampiverina azy ho amin'ny fivavahana. Averin'Andriamanitra amin'ny fivavahana indray isika. Tian'Andriamanitra hivavaka kalalahana isika. Ary rehefa mivavaka isika dia mivavaka amin'ny fanoloran-tena marina tokoa. Atolotritsika ny tenantsika ho mpanao fanompompivavahana ho an'Andriamanitra. Ary raha manao fanompompivavahana ho an'Andriamanitra isika, tsy ho fombafomba fotsiny ihany, tsy ho amin'ny endrika ivelany fotsiny ihany, fa indrindrandrindra ataontsika nohony amin'ny finoana an' Jesosy Kristy, arak'izay hitadiaviny amintsika no anatanterahantsika izany. Andriamanitra manavao ny olony, faharoa manavao ny fiarahamonina. Ireto isika izay nampahatsiahivina indray fa ny Andriamanitra hivavahantsika, Andriamanitra tia ny rariny, Andriamanitra tia fahamarinana. Noho izany, izay rehetra mivavaka aminy dia miaina ny fahamarinana ary mampanjaka ny rariny. Ny fiarahamonina misy atsika dia tokony hahita fa isika dia olona marina, ary isika ihany koa olona mpanao ny rariny, malaza amin'ny fanaovana ny marina sy ny rariny. Satria mino an' Jesosy Kristy, satria mino an' Jesosy Kristy isika, dia tia ny namantsika sy ny mpiarabelona amintsika. Ho an'Andriamanitra irery ny voninahitra. Amen.
voalohana n'izany afatra izay nampitondrany Andriamanitra ny mpanompony teo dia andeha hanondrika ny lohantsika hivavaka. Ry Andriamanitra tianay, ry Andriamanitra mpanjaka ny mpanjaka, ilay Andriamanitra marina sy mahatoky, misaotra anao izay ankehitriny ny amin'ny fanambarano ny afatra avy aminao, izay ianao Andriamanitra te hanavao indray ny vahoakanao dia ny amerina ny olona amin'ny fivavahana. Nanambaranao tao anatin'izany fa ilaina ny manana ny fanoloran'ny tena anao ny fanompoam-pivavahana, ary tokony mpanao fanompoam-pivavahana avokoa izay tsirairay avy izay natsoinao. Ilaina ny manatona anao Andriamanitra hivavaka anatona ny fiangonana. Misaotra ny amin'izany rehetra izany satria teny avy aminao izany, ary ny fanaovana izany no mahatonga ny olona hanana voninahitra satria anao Andriamanitra mihitsy no manandratra. Misaotra ny amin'izany teninao izany ka mpitoero ao aminay ny fahazotoana manatona ny tempolo, ny fahazotoana hivavaka hanana fanolorany tena marina ao aminao, ary indrindrandrindra tsy ho endrika ivelany fotsiny ao fombafomba fa tena noho ny finoana anao Jesosy Kristy Tompo. Nanambara taminay koa ianao fa ny olona Andriamanitra te hanavao indray ny vahoakanao, manavao ny fiarahamonina. Ny amin'ny fiarahamonina dia nanambaranao fa ilaina ny manao ny fahamarinana, ilaina ny miaina amin'ny rariny, amin'ny zavatra rehetra tao. Ny fandehanana amin'ny fahamarinana no sitraka ao satria anao dia Andriamanitra marina, ka tokony izay koa ny ataonay kristianina, ataonay ena amin'ny fiarahamonina, tokony alaza amin'ny fiainana ny fahamarinana izay, ary tokony iaina ao anatin'izany fahatsaranao Andriamanitra marina izany, ary tokony olona laza trano amin'ny fanaovana ny rarina, ary ahita ny fahamarinana ny fiarahamonina naiza ny toerana misy anay. Misaotra ny amin'izany satria teny mitondra anay, anitsy anay, anamarina anay, ary indrindrandrindra tsy haneniny izahay ao anatin'izany rehefa manaraka ny sitraponao. Misaoranay ianao amin'ny zavatra rehetra, amerina anay hatrany amin'ny fivavahana aminao, ary maniraka anay mazoto ao amin'ny fiangonana, ary manavao anay hoeny amin'ny fiarahamonina. Izany vavaka izany dia petraka amin'ny arinao Jesosy Kristy Tompo. Amen. Ravana malala, ok isika hiaraka anaiky tsy hanambara ny fanekempinoana kristianina izay resantsika amin'ny fiangonana maneran'izao tontolo izao, dia ny fanekempinoana nikianana ny laharana faharoa ako tsika hitsangana. Isika rehetra miara manao hoe isika mino an'Andriamanitra iray, ray tsy to mpanao ny lanitra sy ny tany, ary ny zavatra rehetra na ny hita na ny tsy hita, ary an' Jesosy Kristy Tompo iray, zanaka lahy tokan'Andriamanitra, nateraky ny rainy talohan'izao rehetra izao. Ny mazava avy amin'ny mazava, Andriamanitra tokoa avy amin'Andriamanitra, nateraka fa tsy natao. Miray amin'ny zavatra rehetra, izy no nahariana izao tontolo izao, noho ny amintsika olombelona sady famonjena antsika, dia nidina avy tany an-danitra izy, ary nataony fanahy masina nofa avy tamin'ny Maria Virjy. Nombona teo amin'ny azo fijaliana ho fanavotana antsika tamin'ny nanapahany Ponty Pilato izy, maty izy ka nalevina, nitsangana tamin'ny maty tamin'ny andro fahatelo araka izay voasoratra izy. Niakatra ho any an-danitra izy, ary mipetraka eo an-tany ankavanany iray, avy any no hiaviany indray amin'ny voninahiny hitsara ny velona sy ny maty,
ary mandrak'izay ny fanjakany. Isika mino ny fanahy masina tompo sady mpanome aina, izay avy amin'ny ray sy ny zanaka ka tsaona sy ankalazaina miaraka amin'ny ray sy ny zanaka. Izy dia niteny tamin'ny vava amin'ny mpaminany. Isika mino ny fiangonana iray masina miorina amin'ny fanambarana apôstôly ary manerana n'izao tontolo izao. Isika manaiky ny batisa iray famelan-keloka sady manantena amin'ny fitsangana amin'ny maty ary ny fiainana mandrakizay. Amen. Aoka hipetraka ny fiangonana. Ataontsika ny hira fa 770 ny andininy voalohany sy ny andininy faharoa dia androso ety anoloana ireo ray aman-dreny anolotra ny zanany handray ny sakramentan'ny batisa. Malala rehetra ho amin'ny tompo, ampifaliana no andraisantsika ireto namantsika ireto izay manavao ny faloloran-tenany sy manolotra ny zanany ho an'Andriamanitra amin'ny alalan'izao sakramentan'ny batisa izao. Inoy ary ny teny soratra masina anorena ny fiangonana ny fanatanterahana ity sakramenta ity. Hoy Jesosy Kristy tompo, efa nomena ny fahefana rehetra ny an-danitra sy ety an-tany. Koa mandehana ianareo dia ataovy mpianatra ny firenena rehetra, manao batisa azy io amin'ny anaran'ny ray sy ny zanaka ary fanahy masina, sady mampianatra azy hitandrina izay rehetra andediko anareo. Ary indro izaho momba anareo mandrakariva ambara-pahatonga ny fahataperan'izao tontolo izao. Ary ahoriko ny fanekeko amiko so aminao mba mitaranaka mandimby anao hatramin'ny taranaka faramandimby ho fanekena mandrakizay, mba ho Andriamanitra ao sy ny taranakao mandimby anao aho. Fa ianareo rehetra dia zanak'Andriamanitra amin'ny finoanan'i Kristy Jesosy. Fa na iza ianareo no atao batisa ho an'i Kristy dia mitafy an'i Kristy. Tsy misy intsony na jiosy na grika, na andevo na tsy andevo, na lahy na vavy, fa iray ihany ianareo rehetra ao amin'ny Kristy Jesosy. Noho izany ary ray aman-dreny niteraka sy mpiantoka zaza. Misy fanekena ataonareo tao anatrehan'Andriamanitra sy ny fiangonana, ary mangataka anareo zahay hamaly ireto fanontaniana ireto araka izay sitraky ny fonareo. Moa manolotra ity zaza ity ho an'Andriamanitra raintsika vai ianareo. Ekenareo va nijorona amin'ny tenina amin'ny asa ho mpanompon'Andriamanitra mahatoky mba tonga anareo ho fianarany'ity zaza ity amin'ny androm-piainanareo rehetra. Ekenareo va nianatanterahany fiangonana amin'ity zaza ity ny fitezana rehetra araka ny filazantsara tokony atao aminy mba hitombony amin'ny fahalalana izao fahasoavan-dehibe raisiny avy amin'Andriamanitra izao sy anekeny an' Jesosy ho tompo mba azahoany hery handavany ny asan'ny satana rehetra. Vonina ny vavaka ho azy sy ampianatra azy vavaka ka ampiditra azy ho mpianatra sy kolalahady vai ianareo. Ekenareo va ny ampianatra azy ny anton'izao fanaovam-batisa izao ary anao zay ahatonga azy ho mpandray ny fanasan'ny tompo. Mangataka anareo ary zahay
hitodika amin'ny fiangonana ka hanamafy ny fanekenareo. Manolotra ny zanaka eo an'Andriamanitra raitsika izahay, ekenay ny hijory na amin'ny teny na amin'ny asa, ho mpanompon'Andriamanitra mahatoky, mba hahatonga anay fianarany zanakay amin'ny androm-piainanay rehetra. Ekenay ny hanatanterahany fiangonana amin'ny zanakay, ny fitezana rehetra araka ny filazany tsara tokony atao amin'ny fahalalana izao fahasoavan-dehibe raisiny avy amin'Andriamanitra izao, sy hanekena any Jesosy azahoanay hery andavan'ny asan'ny satana rehetra, vonina ny hivavaka ho azy sy hampianatra azy hivavaka, hampiditra azy ho mpianatra sekoly alahady izahay. Ekenay ny hampianatra azy ny anton'izao fanaovam-batisa izao, ary ezahanay ny taona azy ho mpandray fanasan'ny tompo. Ny herin'Andriamanitra no ekena anatanterahana izany. Amen. Efa ren'Andriamanitra ny fanekenareo, matoky azy hanampy anareo amin'izao andraikitra masina nekenareo zao izy, fa ny heriny dia tanterahana amin'ny fahalemena. Isifika fiangonana koriavana dia tompon'andraikitra eo anatrehan'Andriamanitra amin'ny zaza rehetra efa noraisitsika. Aoka ary isika hiara-hitsangana hivavaka. Isika Andriamanitra raitsy tia dia tianay tokoa ianao, ary ny fitiavanao dia mialomandraka kariva ny fitiavanay ianao. Tsaronay izao ny didin' Jesosy Kristy tomponay sy ny teny fampanantenana nomeny tamin'ny nanorenany sakramenta amin'ny batisa, koa mitalao aminao izahay raha io manatrehanay. Aoka ny fanahinao masina anome hery ny asa tanterahinay eto ampanaovana izao batisa izao. Raha ny mamelombelona ny zavaboary ity ary manasa ny loton'ny nofo, mba ho famantarana ny fanadiovana anay ho amin'ny fiainana vaovao ao amin'ny Kristy anay izao. Ity zaza atao batisa ity ane hovaray mandraka izay ao amin'ny fanekenao. Ampitafio ny zanakao izy ary ampiray sentrika aminy noho ny asa ny fanahinao masina, mitarika azy isan'andro ho amin'ny voninahitra ao mandraka izay. Fa aly misaotra anao izay Tompo, fa tanteraka ny fandrindreto ray aman-dreny reto, niombinainao amin'i Jesosy Kristy ny zanany, ka isan'ny vahoaka ny fanjakan'Andriamanitra. Ny angatany fiangonana dia hitehirizanao ity zaza ity eo ambany fahasoavanao, ka mba ampaharitra azy hatramin'ny farany amin'ny fivavahana aminao. Ampio ny ray aman-dreny sy ny mpiantoka mba azony manatanteraka ny fanekenana nataony teo anatrehanao.
mba ny fahasoavanao any miezaka rehetra ataon'ny fianakaviana sy ny ray aman-dreny ary ny fiangonana amin'ny fitaizana ity zaza ity, angatany aminaran'i Jesosy Kristy izany. Amen. Oka ipetraka ny fiangonana. Ramanitra Arimala, Lantitina Mika. Tsanga. Ramanitra Arilala Lantitina Mika. Izaho manao batisanao ho amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina. Ho aminao any ny tompontsika. Amen. Hoy ny teny fanomezatoky avy amin'ny tompo. Anaka, aza matahotra, fa efa nanavitra anao aho, efa niantso ny anaranao aho, ahy ianao. Koa mandehana amin'ny fifalian'ny tompontsika ka tezao ity zaza ity ho an'Andriamanitra raintsika. Amen. Ataontsika ny hira voalahatra 2:700 dia natateraka ny rakitry ny batisa. Taontsika ny hira 570 ny andeny voalohany sy ny andeny faharoa dia hitsangana ety anoloana ireo namantsika izay atokana ho mpandray ny fanasany tompo.
ry ava-malala rehetra ao amin'ny tompo noho ny fahasoavan'andriamanitra dia fifaliana ao atsika nio andray ireto olombonjena nampiny tompo isan'andro ny fiangonana ireto vavolombelony fanekeny reto olona ireto ny antso sy ny fitiavan'ny tompo azy isika ary miombona amin'ny fahatsiarovana hanavao ndraikio ny efa ny antsona sy nandraisana antsika tsirairay avy ka nanaovantsika ny fanekena tsara teo mason'ny fiangonana aoka ary sika ampiray ny fotsika sy ny fivavahantsika amin'ny fandraisana ireto avantsika ireto mba ho isan'ny tenan'i Kristy ka iombona amin'ny fanasana masina fa efa nampianarina ny fotom-pinoana kristianina araka ny soratra masina izy ireo ary nahatanteraka ny fanekena tamin'ny batisa aoka ary sika hitsangana hivavaka hivavaka isika ry iray mandrakizay io misatranao amin'ny fonay manontolo izahay sitraka ao mantsy ny nanome toky anay fa ny teny fikasana momba ny famonjena dia ho anay sy ny zanakay ary ho an'izay rehetra lavitra na iza antso ny fitiavana anatinanao Andriamanitra tsara sy mahatoky io nin'ny fanambaranao izahay teo amin'ny batisa dia nanokana ny zanakay ho anao izahay ka nangataka ny rotsahany fahasoavanao aminy nampianarinay ny filazantsaranao izy ary niezaka izahay na dia malemy azy mba hitarika azy ho amin'ny fiainana mandrakizay dia ny mahafantatra anao izay Andriamanitra tokana sady marina sy Jesosy Kristy izay efa niranao ary ankehitriny rehefa nandre ny antsonao izy ka afaka hifidy ankalalana ny lalana izorany dia indry tonga eto anatrehanao mba hanambara ny finoana ry tompo mba enory ny vavaka rehefa miakatra eo aminao ho azy ireo raisy koa izahay rehetra anio ho amin'ny firaisana masina aminao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy zanakao mpamonjy anay no angatanay izany ho azany ary ho anao ray any an-danitra sy ho an'ny fanahy masina ny dera sy ny laza ary ny voninahitra mandrakizay amen petraka ny fiangonana eno iary ny teny avy amin'ny soratra masina izay entin'ny fiangonana anorenana izao fanokanana izao hoy Jesosy Kristy izaho ny mpiandry tsara manolotra ny ainy amonjy ny ondriny raha misy olona tahanaraka aoka izy andany tenany sy hitondra ny azo fijaliana ka hanaraka fa na iza tahamonjy ny ainy dia avery azy ary na iza tahavery ny ainy noho ny amiko dia azo zany fa inona mono soa azon'ny olona raha mahazo zao tontolo zao kanefa very ny ainy ary inona no omen'ny olona ho takalony ainy fa na iza no anao ny sitrapony ndraiko izay any an-danitra dia izy ny rahalahiko sy anabaviko ary ireniko ary amin'izany nazovy anaiky eo anatrehan'ny olona dia ekeko kosa izy eo anatrehan'ny raiko izay any an-danitra ary nazovy andah eo anatrehan'ny olona dia ho laviko kosa izy eo anatrehan'ny raiko izay any an-danitra noho izany ary mangataka aminareo zahay ry ava-malala mba hamaly ny fanekena ilain'ny fiangonana amin'izay teo isany ianareo va mino an'Andriamanitra pahary atsika sady raintsika any an-danitra izay tia atsika ka manome an Jesosy Kristy zanany lahy tokana izay maty sy nitsangana tamin'ny maty ho famonjena atsika mino an Jesosy Kristy zanany izay manome famelan-keloka sy fiainana mandrakizay ho an'ny mpanota mibebaka ka manaiky azy ho tompo sy mpamonjy va ianareo moa ianareo va manaiky amin'ny tenanareo ny fanekeny batisa izay nandraisanareo ny fanomezana ny fanahy masina mba hizoranareo amin'ny lalan'ny fiainana kristianina ka ho tia an'Andriamanitra sy ankatony sitrapony ary ahatsiaro fa ny vavaka sy ny famakiana baiboly
ary ny famonjena fanompompivavahana sy ny fanasana masina no adidy sady tombotsoany mino manaiky nio ty sangato aho ary aokary hitodika amin'ny fiangonana ianareo ka androso amin'ny fanambarana mpahabe maso sy hanamafy ny fanekenareo eo anatrehan'Andriamanitra. Izao rasoahary mangalaingy meva izao miarana tenaina RVA dia manaiky sy mino fa i Jesosy ny tompoko sy mpamonjy ahy voavela ny eloko ary azoko ny famonjena ka ekeko ny ity sanompo azy amin'ny foky rehetra nanapa-kevitra ny andray fanasan'ny tompo izay anehoany mino ny fanekeny ny famonjena sy ny fampihavanana nataon'i Jesosy Kristy. Ekeko fa ny soratra masina no ambaran'ny tompo amin'ny fiangonana sy ny mpino rarainy sitrapony koa ezaka eo ambany fitarian'ny fanahy masina ny andinika azy sy azoto amin'ny fanarahana fampiasana fomba samihafa fiaraha-mivavaka toriteny fiaraha-mandinika soratra masina sy ny sisa amin'ny mahisa mino ahy dia ataoko zava-dehibe sady voalohany fitandrona voninahitr'Andriamanitra eo amin'ny fitondratenako ary ezaka ao ampiasa ireo talenta sy ny fanomezam-pahasoavana nomeny ahy mba hanipoka azy eto amin'ny fiangonana sy amin'ny toerana rehetra alehako ny herin'Andriamanitra ny ankinako atanterahako izany rehetra izany. Noho izany fanekena nataonao teo zany dia amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary fanahy masina no hitsofanay rano sy andraisanay anao isan'ny momba ny tenan'i Kristy ka hanasanay anao handray anjara miaraka aminay amin'ny fanasan'ny tompo ary Andriamanitra retsi-to zay efa niantso anao hiala amin'ny maizina ho amin'ny fahazavany mahagaga no hatanteraka sy hampiorina ary hampitoetra anao. Amen. Mahereza sy mahatanjaha ny tompo momba anao. Noho izany fanekena nataonao teo zany dia amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary fanahy masina no hitsofanay rano sy andraisanay anao isan'ny momba ny tenan'i Kristy ka hanasanay anao handray anjara miaraka aminay amin'ny fanasan'ny tompo ary Andriamanitra retsi-to zay efa niantso anao hiala amin'ny maizina ho amin'ny fahazavany mahagaga no hatanteraka sy hampiorina ary hampitoetra anao. Amen. Mahereza sy mahatanjaha ny tompo momba anao. Ivavaka isika. Vavaka isika. Tompo Andriamanitra io misaotra anao izay no ity ora nomenao iainana eto anatrehanao ity. Apetraka eo an-tananao raha io ireto mpanomponao ireto izay vao avy nanamafy amin'ny mpahabe maso ny fanekeny taminao. Ianao ry Andriamanitra raha io no niantso azy koa namaly izany antsonao izany izy ireo ta io ny fanapahan-keviny hitoetra amin'ny fatokinanao ka mba homeo azy ny hery aretany amin'izany noho ny fanahinao masina. Ianao ihany no aoka hanomana azy anatona latabatra ao masina sy ampiditra azy amin'ny firaisana amin'ny zanakao. Ataovy marina ny fibebahana, matanjaka ny finoana, tsy azo ozongozonina ny fanantenana ary mahery ny fitiavana. Aoka hifikitra mafy amin'ny marina izay mahavonjy izy ka hiasa lalandava mba hitombony amin'ny fahalalana izany ary isehony amin'ny kery mandrakariva eo anatrehan'izao tontolo izao vavolombelona amin'ny teny sy ny asany. Mivavaka aminao izay Tompo mba homeo anay rehetra koa ny androso hatrany eo amin'ny fiainana kristianina mibanjana ny fanjakana mandraka izay efa nampanantenainao ho an'ny zanakao. Enoho izay ray ny famindram-po fa amin'ny anaran'i Jesosy Kristy zanakao malalanao mpamonjy anay no entinay mivavaka aminao. Amen.
mbola tsy vita eo ihany. Ry mpandray fanasan'ny tompo vaovao, tany mafy izay anananao mba tsy hisiaka ny satroboninahitra aho, dia mitomboa amin'ny fahatsarana rehetra ho voninahitra Andriamanitra. Amen. Verina amin'ny toerana ianareo dia hanao hira ny katekômena izao. Izao dia
hitsangana eo amin'ny toerana izay manana tsingerinandro nahaterahana, tsingerinandro nanamasinana ny fanambadiana izay nahazo fahasoavana, izay marary na manana fianakaviana marary izay nandalo fahoriana. Ivavaka isika. Andriamanitra tomponay io, mideranao zahay mankalazanao. Andriamanitra tsy toy ianao, mahefa ny zavatra rehetra. Andriamanitra eo amin'ny fiainanay, noho ny amin'ny fitiavanao sy noho ny famindraponao, dia nomenao tombonandrom-pahavelomana ny mpanomponao, mariky ny fanatrehanao, mariky ny fizaranao fiainanao amin'ny Jesosy Kristy izany. Ny angatahanay aminao, aoka ianao amin'ny mpanomponao mandrakariva, ahafahany miaina ny fiainana izay nomenao azy. Mivavaka aminao zahay, ho an'ireo namanay izay nahatsiaro fa nomenao fahasoavana manokana, fanomezana avy aminao izany. Na dia eo aza izay mety ezaka ataony tsirairay, raha tsy noho ny amin'ny fahasoavanao, dia zava-poana ihany ny fikelezanaina izay ataonay. Noho ny fitiavanao, noho ny amin'ny fitahinao, noho ny amin'ny fahasoavanao, misitraka ny fahatsaranao izahay olona no fidinao. Petraka eo am-pelantananao ary ny fahasoavana izay nomenao anay, aoka tsy izany no ampisaraka anay aminao, ka tonga anay irehareha na hifaly ka hanalavitra anao. Tompo, tehirizo aminao mandrakariva izahay. Vavaka aminao zahay, ho an'ireo namanay ao anatin'ny aretina, ao anatin'ny tsy fahasalamana. Tompo, olombelona malemy izahay, olombelona mpanota, hiaran'ireo karazana aretina maro samihafa, satria tsy maharo tena. Ianao no efa nanome an'i Jesosy Kristy zanakao, ilay maty teo amin'ny azo fijaliana, nitondra ny aretinay ary dia kapoka taminy nahazahoanay fanasitranana. Izany no antony mahatonga anay mivavaka aminao, mangataka aminao, ary mametraka ireo namanay havanay ao anatin'ny aretina, ao anatin'ny tsy fahasalamana. Tompo, ny famondraponao no azonay antoka fahasitrana azy ireny, ka ny angatahanay aminao dia mitenena ihany dia ho sitrana izy ireny. Matoky ary izahay fa ny vavaka izay napetraka aminao ho henonao. Misy ireo namanay izay nandalo fahoriana, namoy ny havana. Tompo, hankany amin'iza tokoa moa izahay, ianao no manana ny teny fiainana, ka na amin'ny fiainana na amin'ny fahafatesana, ianao ny tokonay, ianao ny fanantenanay, koa horeny ny finoanay, aza vela hitanondrika, aza vela ho kivy, fa aoka hitraka, hibanjina ny Jesosy Kristy, ilay tompony finoanay sy mpanefa izany. Aza vela irery ny mpanomponao, ary ianao no angatahanay hameno ny banga noho ny fisarahana manaina. Ianao ihany koa no angatahanay homba ireo namanay izay namoy havana ireo. Ianao no toky sy fanantenanay, ary ny vavakay dia ataonay amin'ny anaran'i Jesosy Kristy, ilay tompo sy mpamonjy anay. Amen. Petraka ianareo. Izao dia tonga amin'ny fotoana ilazana ny raharahan'ny fiangonana isika. Ho aminareo izay ao amin'ny Kristy any amin'ny fiadanana, mitodi ka mibeba amin'ny fahadisoanareo rehetra dia tsy ho tonga fanafitohinana mahameroka anareo intsony izany.
esoro afaka aminareo ny fahadisoanareo rehetra izay nataonareo ka manaova fo vaovao sy fanahy vaovao anareo. Fa nahoana no faty anareo ry taranak'Israely? Fa tsy sitrako ny fahafatesan'izay maty, hoy Jehovah Tompo, koa mibeba ianareo mba ho velona. Ezekela 4:20, 1:telopolo sy 2:telopolo. Toy izao indray ny vaovao voaray tamin'izao maraina izao. Vaovao avy any ivelany. Synodam-paritany arivo avaradrano, fitandremana manaritsona mehana Rasalama Martiora. Miorena tsara aza miova, anaka aza manadino lalako, vaoka mifonao hitandrina ny didiko, fa andro maro sy taona ela iainana ary fiadanana no anampiny ho anao. Ry havana, anapaka ho potsika mandrakariva ny fiadanana avy amin'Andriamanitra iray sy Jesosy Kristy tompontsika. Ho fankalazana an'Andriamanitra sy fanokafana ny taon-jobily 400 taona ny sekoly kristiana ray ny sija eto amin'ny fitandremana manaritsoana mehana, dia fifaliana ho an'ny mpitandrina sy ny fiangonana ary ny komity mifankalazana ny manasanareo amin'ny fanompom-pivavahana fanokafana izay atao ny zoma 17 volana oktobra amin'ny 7 sasany maraina eto amin'ny FJKM manaritsoana mehana Rasalama Martiora. Misaotra ny amin'ny famalena amin'ny fanasanay ary manao veloma sy manona fiadanan'ny Tompo ho aminareo. Ho an'Andriamanitra irery ny voninahitra, ny mpitandrina Nandy André. Fanasana ho an'ny mpitandrina sy ny fiangonana manerana ny sahany FJKM. Ry havana, ho aminareo ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra iray sy Jesosy Kristy tompontsika. Ny fobe FJKM dia anatanteraka fanompom-pivavahana ho fankalazana sy fanomezam-boninahitra an'Andriamanitra noho ireto fotoan-dehibe ireto izay anatsanantsika mpianakavin'ny finoana tsankanavaka araka izao daty manaraka izao. Ny sabotsy 7 volana oktobra, fankalazana an'Andriamanitra no nivon'ny jobily fisotrondronono ny ray aman-drenitsika Andriamatoa Dr Révérend Irako Andriamahasoa Mipitandrina, filohan'ny FJKM, izay atao amin'ny FJKM Ambohimalaza Kanana Vaovao manomboka amin'ny 7 sasany maraina. Ny alahady 20 volana oktobra kosa dia fametrahana ireo tompon'andraikitra voafidy sy famoahana ireo navitany fianarana Master 2 izay atao eny amin'ny FJKM Andrainarivo Fahasoavana manomboka amin'ny 2 tolakandro. Ery lehibe ny fahatongavantsika mifanotrina ho mariky ny fiombonana. Manao veloma anareo amin'ny anaran'ny Tompo Jesoa lohan'ny fiangonana. Sekretera Jeneraly Rakotondrainy Jaona Mpitandrina. Ry havana, ho aminareo mandrakariva ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra iray sy Jesosy Kristy tompontsika. Ho fankalazana an'Andriamanitra noho ny 2 taona ny fikambanan'ny taranaka sy ny zanakapelezana katedraly FJKM Analakely sy ny 20 taona ny antokopira ampy fitia, ny mpitandrina amin'ny vady sy ny birao ary mpikambana rehetra, dia faly manasantsika mpianakavin'ny finoana, anatrika ny rindrakira ara-pilazantsara mitondra ny lohateny hoe Fiderana 2.21 enlève, izay ho totosainy ampy fitia ao amin'ny sehatra maitso Antsahamanitra. Ny alahady 20 volana oktobra manomboka amin'ny 2 sasany tolakandro. Ny karatra fanasana dia 2 alina ariary, ny tapakilatsotra kosa dia 3 ariary, izay azo tsapaina ao amin'ny katedraly FJKM Analakely sy eny an-toerana amin'ny andron'ny fampisehoana. Dia maniry indrindra ny fahatongavanareo izay tompoko, ary dia manao veloma aminareo amin'ny anaran'i Kristy Jesoa tompontsika. Ny mpitandrina Ravelo Andriamamonjy no Menjanahary Mikael. Isaorana ny Tompo fa vita soamantsara ho maly sabotsy ny fanaterana fanampiana ho an'ny zazakamboty teny amin'ny lapagody ho an'ny tafika ary tany Arivomamy kosa ho an'ny zandary. Isaorana ny fiangonana, isaorana ihany koa isika rehetra izay nanolotra fanomezana. Andriamanitra manankaram-pahasoavana ny hamaly fitianareo. Entanina ny sampana fa ny alahady 17 volana oktobra no farafanolorana ny 3T 520 sy 2 amin'ny birao fiangonana mba hamora fandaminana dia aoka najany fepitaona isika. Ny fifanadekona sy ny loholona iraisan'ny chapelle militaire rehetra
dia atao any Manjakandriana ny sabotsy fa 7 volana oktobra amin'ny 9 ora maraina. Koa ny fisoratana anarana dia amin'ny sekretaria na andeha fiara iombonana na andeha fiara manokana. Ny fandraisana anjara dia 15,000 ariary, mitondra fitaovam-piofanana sy fitaovam-pihinanana complet. Andray fitenenana ny sampana Dorcas. Vaovao avy amin'ny sampana. Sampana tanora kristianina. Finaritra. Anatotosa jeritotika isika ny alahady 17 ny volana oktobra ho avy izao. Koa antsoina isika mpikambana rehetra hisoratra anarana any am-pitan-tsoratra ny amin'izany. Ny fivoriana dia atao amin'ny sous-sol aoriana amin'ny fanompom-pivavahana. Tsy mitondra sakafo fa fitaovam-pihinanana no entina, manantena ny fahatongavantsika rehetra. Komity ny liturjia, fiadanana. Toy ny fanao isaky ny alahady voalohan'ny volana dia antsoina isika ao amin'ny komity ny liturjia hivory anio alahady aoriana amin'ny fotoam-pivavahana atao am-piangonana ihany. Tongava maro fa miantso anao Jesoa. Sampana mpanazava stily. Antsoina ny KP, ny FMTROS, ny mpiandraikitra rehetra, ireo filoha zanaky ny fiangonana, ireo beazina feno 12 taona, indrindra ny ray aman-dreny rehetra, ho avy maro hiatrika ny fivoriam-be izay atao ny alahady 17 ny volana oktobra izao, manomboka amin'ny 2 ora sasany. Zava-dehibe ny fahatongavantsika noho ny fampandrosoana ny asa fanabeazana. Mijanona ny kapesy mpiandraikitra rehefa mirava. Sampana sekoly alahady. Miverina ny rantsanatan-ketsa anio ariva amin'ny 3 ora tolakandro. Antsoina ireo ray aman-dreny sampanatan-ketsa ny alahady 20 ny volana oktobra amin'ny 2 ora tolakandro ho fanomanana ny concert. Ny alahady 17 ny volana oktobra ho avy izao dia misy ny fifanantsika mpampianatra miaraka amin'ny Suzanne amin'ny 2 ora sasany tolakandro ao amin'ny akany Soamempita. Sampana VFL. Isaorana izy Andriamanitra ray, ny braon fiangonana, ny mpitandrina ary ny mpikambana rehetra fa totosa somatsara ny jeritotika izay natao tany Antsirabe ny zoma faha-efatra hatramin'ny asabotsy 15 ny volana oktobra lasa teo. Ny alahady 17 volana septambra teo no alahadin'ny sampana ka ny vola azo tamin'ny fivarotana ireo mofomamy sy masira dia 289 500 ariary ary ny fandarana kosa dia 184 800 ariary. Fisaorana. Ramatoa Bodo sy Tojo ary ny fianakaviana manontolo dia maneho fisaorana feno andro rehetra izay tonga nampionina sy nampahery ary nitondra mibavaka azy ireo tamin'ny fidiamandry ny vadiny ny rainy Razafindrasolo Augustin. Andriamanitra manankarepasoavana ne amaly fitianareo, ho an'Andriamanitra rery ihany ny voninahitra. Amen. Nanolotra fararakitra ho fanoizana ny asa ny fiangonana. Toy izay indray vaovao voaray tamin'izao maraina izao, voninahitra ho azy rery ihany. Izay lehilahy na vehivavy mahazo vady dia mahazo zava-tsoa sady mahazo sitraka avy amin'ny Jehovah. Ohabolana toko 12 ny andininy 12. Izany tenin'ny soratra masina izany no entina isampana Dorcas arahabanantsika rehetra mpianakavy ny finoana anio. Araka ny troatean'ny sampana dia anatanteraka mariazy miara-mizotra, hikarakara mariazy miara-mizotra izay ny 9 volana desambra ho avy izao. Ny olona afaka hiatrika izany, mpanambady afaka hiatrika izany dia ny mpivady vita soratra ara-dalàna dia afaka manantona nay mpikambana sampana Dorcas na manantona ny ao amin'ny braon mpitandrina. Ny fanatanterahana izany dia amin'ny alahady 9 volana desambra, alahady 2 io ao anatin'ny fanompom-pivavahana no anatanterahana azy. Ny fandraisanay ny anarana faran'ireo mpivady liana amin'izany dia ny voalohan'ny volana desambra andro alahady io dia misy ny fiofanana mialohan'ny fanatanterahana ny mariazy, ny fitofandran'ny mariazy atao am-piangonana. Ny fiofanana dia ny
zoma fahenina ny volana desambra manomboka amin'ny 3 ora sasany dia izany indrindra no anantanana isampana dorikasy atsika rehetra any anatin'ny fokotany misy atsika any na ato anatin'ny fiangonana izay mbola tsy voatsodrano ato anatin'ny tranon'Andriamanitra ny tokantrano dia manentana anareo izahay. Voninahitra ho an'Andriamanitra irery any. Ireto namantsika ireto navita ny fanamasinana ny fanambadiana andriany aina nomenjanahary tokony aina sambatra sy antanirina emejaya miaraba nareo ny fiangonana ary mirary ny fiadanan'ny tompo ao anatin'ny tokantranonareo. Anatanteraka ny rakitra isika ao anatin'izany dia nao hira ny koraly.
bata pakarako panasoloina aizandekoita atau maitezani ifaula labau wanilai patakakaneilani adau aurena au ini danau koto panaetito nintendo moita Labada pakarako panasoloena aizandekoita atamaitizani ipaula labau wanilai pandakatanitani kau aurena
atsika ny hira voalahatra. Raiso nitsodrano izay tononona amin'ny anaran'ny tompo. Fiadanana ho an'ny rahalahy ary fitiavana mba amin'ny finoana avy amin'Andriamanitra Raisy Jesosy Kristy tompo. Ny fahasoavana ny ho an'izay rehetra ty an Jesosy Kristy tompontsika amin'ny fitiavana tsy mety levona. Amen. Petraka ny fiangonana. Ho an'Andriamanitra irery ny voninahitra amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina. Amen.